Un FDA, levier de développement pour la conversion de ce potentiel en véritable ressource. Ensemble, ne ratons pas l'histoire. Mettons à profit notre compétence entrepreneuriale collective. Ao anatin'ny fanatanterahana amin'ny vilany fitondram-panjakana izay ankinina amin'ny ministera misahana amin'ny fambolena sy amin'ny fiompiana dia isan'ny tanjona fatratrarina ny fampitaterana-tsakafo. Ao anatin'izany dia mitaky fampiakarana ny vokatra na amin'ny lafin'ny fambolena, na amin'ny lafin'ny fiompiana, na amin'ny lafin'ny jony ihany koa azy, izay isany mahatonga ny ministera miantehatra amin'ny FDA mahafitaovana entina hamatsiana mivantana ireo mpamboly na mpamokatra na mpiompy ahafahana manatsara sy mampiakatra an'izay vokatra izay hatratrarana ny tanjona. Ny FDA dia fitaovana anankiray napetraky ny fanjakana mba hanamorana ny fahazahoan'ny mpamokatra ny tolo-draharaha mba ahafahan'izy ireo manatsara ny vokatra, ahafahan'izy ireo manatsara ny kalitaon'ny vokatra, ahafahan'izy ireo manatsara ny fiarakareny ary indrindra manatsara ny fidiram-bolan'ny mpamokatra. Io zany dia ankehitriny fantatsika fa apetraky ny gouvernemanta le hoe fonds de développement agricole ohatra zany ankoatra ny fonds samihafa hitantsika. Ny tombony ao anatin'izy ity raha mihoatra amin'ny famatsim-bola maro zay jerentsika dia ilay hoe fanampiana tsy averina zany, famatsim-bola zay tsy averina. Mazava ho azy tsy misy zanany zany. Raha mihoatra amin'reto le famatsim-bola maro na avy any amin'ny banque zany na avy any amina tetikasa hafa dia fantatra fa izy ireny dia na lafo na sarotra ny mahazo azy ary indrindra moa araka ny voalatsaka teo dia tsy maintsy averinao ao anatin'ny fepitaona vovatra. Iarahantsika mahita fa tsy azo hidivirana intsony ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao. Ary ny vokany dia efa hita maneran-tany. Ohatra mitondra drano izay misy any Europe. Toy izany koa ny haintany izay mahatonga firehetan'ny ala ho azy amin'izao. Ary raha ny eto amin'ny toerana eto amintsika no resahana dia isika rehetra dia mahatsapa fa efa miena ny rotsakorana ary misy ny haintany. Koa isika izay misitraka ny tetikasa FDA dia tokony voalohany indrindra mampiditra amin'ny tetikasa rehetra ny fomba entina hiatrehana izany fiovaovan'ny toetr'andro izany. Zavatra ataoko dia fiompiana kofakanan'ovy. Talohan'ny nahazoako tohana aloha za dia nanana olana ara-tsakafo amin'ilay akoho satria onivodiana ilay izy dia mbola tsy nana sakafo dia nompiana fotsiny aloha dia taditadavina tena sakafony. Tena hita mihitsy hoe sahirana dia avy eo nahita an'io ny chef-na Siraep satria izay miara-miasa aminazy dia niteny izy hoe misy FDA ozy izy raha anao ianao fa mamatsy amina patatsah izy. Dia nahaliana dia naka an'ilay kanivana FDA za dia nameno an'iny dia naterina tanina ny sany. Dia vita avy eo ilay izy dia nivaliden'zareo. Tamin'ilay niatrehana ny Covid aloha zany tena tsy nanana olana satria nahazo tohana tany amin'ny FDA dia nampiarina ilay tohana. Tamin'ny premier cycle 150 no azoko dia izao efa nitombo 200. Dia za zany manana vina ny hanao trano lehibe fiompiana koa na hoe ferme. Dia ny vinavinako mba hanampy ny manodidina amiko sy ny mpiarabelona amiko.